Miarabatsika rehetrarehetra namana sy tapaka mpanaraka ny resadresaka izay fanaovantsika eto amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny tenako. Inoako angambany iresaka somary lavalava isika androany. Anisany ho resahantsika zany ny resaka caution izay navoaka ny CENI zany proposition avy amin'ny CENI izay andrasantsika ny fandanian'ny gouvernementage dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana misy eto amintsika. Raha ny caution moa zany izay navoaka ny CENI teo, ny proposition izay navoaka andreo hita fa nisy fiakarana, nisy fidangana izay resaka caution izay satria raha ny teo amin'ny 25 millions FMG izy taloha dia lasa 50 millions izy amin'izao fotoana izay ifampiresahantsika izao. Mazava ho azy tsy takatra ny rehetra izany ary lafo dia lafo nefa ny fifidianana izay ho atao dia tsy fifidianana filoham-pirenena akory, fifidianana posolombavambahoaka na ben'ny tanàna dia élection de proximité ny fifidianana izay manakaiky ny vahoaka ary ahafantarany ny olona izay akaiky azy, manampy azy izay heveriny fa avita hitondra ny etaetany, hitondra ny fampandrosoana eny fotony. Nefa hita sahady ny valeran'ilay caution dia manambara sady manilika sahady ho andreo olona izay mety manan-kevitra na koa tia tandrazana, manana finiavana hitondra fampandrosoana izay tsy manana an'izay somme izay na ny antoko izay avy misandratra na ireo maleo tena nefa heverina fa mavita an'izay andraikitra izay dia ho voasakana sahady amin'izay fidangany caution izay hitantsika teo izay. Atao ahoana moa fa izay no hitan'ny fanjakana nefa raha ny fahitana azy dia tsy hitondra vokatsoantsika izay satria mety manambola ny olona anankiray nefa tsy capable amin'izay toerana na ho ben'ny tanàna na ho solombavambahoaka izay. Zay zany ny olana amin'ity ary manome vahana zany ho any antokony izay miaraka amin'ny fanjakana zay satria ireo ny tompon'ny vola manan-katao reo ary zay caution izay resahantsika zay tsy olana aminy zay vitandreo tsara mandoa zay nefa haitsika tsara ny fifidianana, misy ny fanomanana pré-campagne, misy ihany koa zay caution zay, misy ny campagne tsy maintsy misy ny volaolanina ao anatin'izay tsy ho vitsy ary tsy ho kely ihany koa. Ka izay no mahatonga ana amin'ny teny tokony tsy ho zay le izy fa miandritsika ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta mba hijery an'izay akaiky mba hahafahan'olona maro milatsaka, mba hahafahan'ny vahoaka ihany koa misafidy mba tsy havery lalana azy amin'izay fifidianana izay ho tonga izay. Zay moa zany ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa moa hitantsika iny vaovao izay hitantsika ny voaka ny ely dia ny ben'ny tanàna izay ny maty nisy ny tifitra tany amin'ny faritra ny ina moa ty Belo Sirtsirbina, raha marimarina kokoa zany amin'ny circonscription ny Belo Sirtsirbina ihany moa zany fa commune rurale ny Tsimafana. Zay moa zany izy raha ohatra ka nisy an'izay ben'ny tanàna izay lavo ny balan'ny zandary izay. Eto tsara ho marihana tsy resaka fiarovana nizaniza na koa fanomezan-tsiny nizaniza fa mba samy mandinika ihany isika rehetrarehetra amin'ny maha olom-pirenena satria tsy voatery hanana fanapahan-kevitra tsara ny gendarmerie, izy moa no nantanteraka an'izay mission izay. Ninona ny fanazavana lazaina fa hoe nitsoaka io ben'ny tanàna io dia nanao sommation intelo izy ireo dia rehefa avy eo niroso amin'ny fitifirana. Zay zany ny fanazavana hitantsika. Io ben'ny tanàna io ihany koa moa zany
araky ny chef d'inculpation moa zany dia hoe miara-miasa amin'ny dahalo mpamatsy bala fitaovam-piadina ny dahalo ary mahafantatra andreo dahalo zay miara-miasa aminy. Matoa izy manana dahalo iraina mazava ho azy misy élément zany manatanteraka an'izay asa ratsy izay. Zay zany zavatra hita ao anatin'izay satria tsika moa zany hiezaka anadiady hijery ny tena zava-misy marina dia tsy maintsy mijery an'izay antony zay tifirana zay na antony nitarika an'izay fitifirana izay. Raha ohatra ka hoe olona ambony zany, ambony be ny tanàna zany olona ambony amin'ny toerana zay misy azy satria magistrat de la ville ny be ny tanàna ambony izy amin'izay toerana zay misy azy izay. Everina fa manana ny hajany ny hasiny manokany kanefa izay moa zany ny olon-dratsy tsy fantatra amin'ny na ny asany na ny tarehiny na ny fananany fa ny olona rehetrarehetra zany afaka manao an'izay ary tsy misoratra eo ankandrona izay fanaovana asa ratsy izay. Raha ohatra ka iny zany ny zavatra misy zany hoe olona important zany io be ny tanàna io. Olona important zany raha ohatra ka hoe ataontsika hoe nahavandoza izy tafiditra ao anatin'izay fitsikombakobana fiarahana amin'ireo olon-dratsy ireo dia olona tsara ny fahazahoana azy. Zany hoe tokony olona andrasana tsara zany izy, andrasana mba tsy ho tafaporitsaka dia mba hahafahana mahazo an'izay renseignement zany zay tokony tadiavintsika. Raha tsy diso efa avy nigadra io solombavambahoaka io. Rehefa nisy ihany koa ny article mampatsiahy ny publication zay natao ny azafady manao ny anarana Mahery-Lanto Manandafy zay nitarika fampidirana amponjazy samy natadidy ny rehetra dia makasika ny resaka fivarotana arma bala zay atao ny vazaha anankiray ary koa misy ny passeur moa zany zay tompona andraikitra amin'ny resaka filaminana tao amin'ny présidence. Zay no zavatra navoaka ny Mahery-Lanto Manandafy ary rehefa avy eo moa zany voatory tamin'ny cybercriminalité i Mahery-Lanto hitantsika iny niditra amponja iny. Dikan'izay zany misy zavatra tsy mazava ao, misy zavatra mifamaofao ao tokony jerena akaiky ary asina fanadidina lalina satria zany misy fiantraikany amin'ny sécurité nationale dia tokony arahana maso akaiky zay toedra raha zay efa nisy ny efa nisy ny olona voasarivotra tao anatin'izay. Raha ohatra ka tena marina hoe ny fitoram-panjakana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana marina dia tokony iverenana zay fanadidina izay sao dia misy ifandraisany amin'ny raha ity satria faritra Menabe moa no voatonona tamin'izay ary tsy Menabe ihany no tsy milamina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa na faritra Melaky ihany koa na faritra Boeny ihany koa dia saika mitovitovy zany izay tranga izay moa fotsika eto moa zany miresaka ny faritra Menabe marimarina kokoa Belo Tsiriby zay moa zany izay moa natsidiko fotsiny zay fa be ny tanàna moa zany no lavo maty eto zay no resaka eto. Mariko azaho tsy miaro nizaniza fa ity dia anisan'ny sujet sensible izy ity dia mety fanadidina fotsiny na hevitra fotsiny no arosoko. Mety ho iaho mety hisy antony ara-politika ataontsika hoe mety manakaiky moa zao fifidianana be ny tanàna na Belo Tsiriby io na ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa saolahy misy antony zany ifandraisana zay satria raha fahenona ny be ny tanàna io dia manana ny lazany ihany koa izy fantatr'olona izy na olona tsy avy amin'ny faritra io hitako amin'ny commentaire zany miresaka ny be ny tanàna eo ary misy ihany koa ny faly amin'ny fahafatesany misy ihany koa izay mitondra-bavaka koa amin'ny fahafatesany dia dikan'izay zany misy zavatra confus ao misy zavatra tsara jerena lalina mahatonga azy zany miteny an'izay zany dia zao hoe raha olona anankiray zany izy tadiavintsika hosamborona ary efa voasambotra zany izy dikan'izay mahalala tsara iza
iza no mpamatsy azy andreo bala ireo, iza no mamatsy azy andreo fitaovam-piadina ireo. Ny zavatra tsapa fotsiny ny faritra Menabe dia tsy manamboatra bala, ao tsisy izinina manamboatra basy, manamboatra bala ihany koa. Eto a Madagasikara koa tsy manana iziny koa tsika manamboatra bala sy basy ihany koa. Zany hoe avy any ivelan'i Madagasikara zany io resaka fitaovam-piadina io na bala izany na ny basy. Rehefa avy ivelan'i Madagasikara zany mazava ho azy misy ny mpanafatra, ny mpividy avy any ivelan'i Madagasikara, misy ny mpampiditra, misy ny manamora an'izany fidiran'izany fitaovam-piadina zany eto Madagasikara. Zany hoe na tsy ahafantatra ny mpanafatra izy, ohatra supposons tsy fantany zany fa mety mahafantatra kosa izy no mandefa andreo fitaovanareo zany avy any Antananarivo. Resaka eto Antananarivo satria eo no vavahadiny seranana rehetrarehetra na ny entana tonga avy any Tamatavy dia tsy maintsy mandalo Antananarivo. Fiaramanidina raha teo moa zany ao no tena maro ivezivezen'izay entana izay. Zany hoe zany tokony mahafantatra zany izy ho an'olona ireo mpamatsy andreo, dia ainsi de suite. Rehefa fantatra koa zany ny mpamatsy dia tsy maintsy mahafantatra ny mpanome na ny mpanelanelana na ny fanafana. Zany hoe zany malaky loatra zany ny fahafatesan'io ben'ny tanàna io, hany ka ny fahitako azy tsy hitondra filaminan-draharaha na koa ampilamina ny tany sy ny fanjakana. Satria za zany miverina foana amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly zay ataontsika. Anganareo tsy mahita fa ny mpiasa madinika ihany no tratra farany ary ireo no migadra, na ny olona tsy concerné no migadra. Zay zany ray. Mahita tsika resaka ady amin'ny fiparitahan'ny rongony Mahery-Vaika. Raha mahita nareo fa ny olona mpifoka no voasambotra, ny mpivarotra mety vitsy fa ny mpanafatra tsy hitanao. Zany hoe ny trondro vaventy zany tsy voakitika mihitsy rehefa misy zavatra ohatran'io. Zany hoe tapitra amin'ny ben'ny tanàna zany amin'ny voan'ny ben'ny tanàna ny fanadihadiana zay mety hisy, satria tsisy mangarahara moa izy io ary efa ela izy io ny olona zay nisy namoaka tamin'ny tambazotra serasera, izy koa nanana rariny tamin'ny tribunaly dia hitatsika ny olona zay namoaka an'izay lahatsoratra izay, namoaka an'izay dossier izay no niditra amponja. Nefa androany tsika zany confirmé fa misy marina io resaka vente d'armes, trafic d'armes izay miparitaka amin'ireo faritra mafana eto Madagasikara. Zay zany no mahatonga ana amin'ny teny hoe saolahy zany tokony asiana fanadihadiana lalina mahakasika azy io mba tsy hisiany itohizany zavatra ohatran'izao. Satria raha samy mpanao politika zany mieritreritra an'izay, mieritreritra hoe sao dia rapitso zany misy zavatra hoe tiana éliminer na fifaninanana anankiray dia bon amoronanao dossier. Zay zany tsy magaga zay ary efa matetiky tranga zay. Eto zany tsika mahita tonga amin'ny élimination physique mihitsy, hoe raha ohatra ka tsy maty zany io ben'ny tanàna io mety nanonona andreo mpiara-miasa aminy na ireo olon-dratsy zay manatanteraka an'izay baiko zay any fotony, na ireo zay miara-miasa aminy amin'ny toerana io, na ireo zay mandefa andreo fitaovanareo zany any aminy, na izy manao an'izay zavatra zay. Zay zany tsisy tsy ho fantatra hatreto satria izy koa moa zany ny source ahafana mitady an'izay mety marina ao ambadikin'izay resaka trafic d'armes zay sy ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana amin'io faritra Menabe sy Melaky io, satria Belotsirby zay zany limitrophe ny faritra Melaky. Nefa fantatra tsika tsara fa Antsalova no mifanila amin'izany Belotsirby zany. Raha ohatra ka zay zava-misy zany dikan'izay mety misy fitambarana io, satria azadino fa misy olom-boafidy ihany koa amin'ny faritra Melaky koa moa zany, faritra Melaky koa zany tafiditra ao anatin'izay, ary nefa nisy namoaka koa hoe misy olona ambony ihany koa zany tafiditra ao anatin'ny resaka tsy filaminam-bahoaka, tsy filaminan'ny faritra amin'io région io. Zay zany no tiako atsipy ho antsika rehetra zany mba samy isaintsaina amin'izay, satria lasa efa manomboka pratika zany zay fahita zany nanomboka amin'ity mandat faharoa n'ity fitondrana ity
dia ny fahafatesan'olona ambony zay everina nefa mbola tsy gros poisson. Misy any ny gros poisson fa ho resantsika kely eo zany moa rehefa avy eo ohatran'ny kany reo ampiasam-panjakana ambony zay inona moa ty araky fanazavany gendarmerie teo hoe nisy ny fanafiana zay nataondreo dia nitifirina ireo mpiasam-panjakana ambony reo nisy nahitana nahenona fa nisy ny misy miaramila tao nisy ny mpiasan'ny instat koa tao inona moa ty aferan'ny ratopola